Isan'ny paikady ny fitondram-panjakana amin'izao moa ny ampiroborobo ny resaka angovo azo avaozana eto Madagasikara mba ahafahan'ireo malagasy rehetra misitraka herinaratra. Nandritra ny fandalovan'ny talia-perinasa ny INRS Québec eto Madagasikara dia nisy ny fifampizarana traikefa teo aminy sy ireo mpianatra ary ny mpikaroka malagasy. Nanatanteraka fitsidiana eto amintsika amin'izao fotoan'izao ny Italia teo aloha sy talia-perinasa ny INRS Québec ity université ity izay anisan'ny goavana ny Canada manatanteraka fikarohana betsaka mikasika ny angovo azo avaozana. Androany dia nifampizara traikefa tamin'ny mpianatra sy ny mpikarika malagasy izy ireo teny amin'ny ministera ny raharambahiny teny Anosy. Ny Canada moa dia havanana ary manana traikefa sy fahaiza manao amin'io lafiny énergie renouvelable io. Ary zay moa ny anisany hoe tangatahana anjareo mba hizarany zay fahaiza manao sy traikefa zay mikasika ny énergie renouvelable. Ary vao nanao ary asindrareo lanjany manokana mihitsy izy io ary vao maly de maly ny Premier ministre Justin Trudeau, Premier ministre ny Canada dia nilaza fa ny énergie renouvelable dia anatin'ny thème 10 zay hodinianjareo amin'ny fivorian'ny G7 amin'ny taona ho avy 2018 io. Mampiasa ny rehetra zareo, havanana amin'ny hydraulique zareo voalohany indrindra fatatsika ny laza ny Hydro-Québec maneran-tany, malaza amin'ny solaire zareo, malaza amin'ny éolienne efa nitsidika centre na éolienne goavana be zay tany Île du Prince-Édouard, ambassadeur maromaro koa zay tamin'izay fotoan'izay, ary koa ny biomasse manana traikefa tsy fahaizana koa zareo amin'ny biomasse. Niaraka misy lasa teo dia noraisy ny ministra ny fampianarana ambony ny professeur Rasoazana Nera Monique teny amin'ny brofesante ny fiadanana ireto manampahaizana kanadiana momba ny angovo azo avaozana ireto. Fantatra tao aorian'ity fiaonan'ity fa any mivatsim-pianarana ho an'ny mpianatra malagasy hanao ny master 2 na doctorat mikasika ny angovo azo avaozana ny INRS Québec.